dia raina tokoa ny Jesosy ny amin'ny fotoanantsika androany a daontsika hanome voninahitra ny tompo hatrany any anatin'ny fo ataovy misokatra ny ao anaty ankasitraka hanome voninahitra ny tompo atsanganona ny tananao dia ataovy misy fifandraisana lalina ahafahanao miverina hatrany io natrehan'Andriamanitra sy ny seza fiandrianany amerenana ny voninahitra izay mendrika azy hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay isaory azy ny fotoana androany isaory azy zao herinandro zao isaory azy ty volana jona ray manontolo ty ankasitrao amin'ny fonao manontolo momba anao sy ny fiainanao mba ho tafiditra anatiny hoe fisaorana amin'ny zavatra rehetra indray ny any am-bavanao raha minaran'i Jesosy asandratray ny tananay tompo fifandraisanay aminao mpifaliana mpiravoravoana ao anatina fahatokina tanteraka fa ianao no mitantana ianao no mife eo amin'ny fifehezan'ny tananao ny fiainanay misaotra ny amin'ny andro androany ny fahatsarana sy ny famindraponao dia avozinao anay isa-maraina misaotra ny amin'ny fiainany tsiraray avy ny tantananao ny tahinao avy any amin'ny isa-tokantrano sy ny fiainany tonga soeto amin'ny sekoly misaotra ny amin'ny ty herinandro ty ny volana jona ray manontolo dia hanomezany voninahitra anao mampianatra anay ianao tsy hoe hisaotra fotsiny amin'ny zavatra takatry ny saina sy ny mahafinaritra fa indrindra amin'izay tsy takatry ny saina anomananao ny tsara indrindra ao anay misaotra ny amin'ny tsiraray avy izay manaraka an'izao sekoly marain'izao na zay tonga na zay ao ambadiky ny telefona sy ny ordinateur na télé mihitsy sy matoko izay fa amangy indray ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen. Teka mahatsara ho an'i Jesosy sika mahazo toerana vetivety ary avitrantsika dia hifampahery ao anatin'ny fahamarinan'ny teny mahakasika ny sekoly androany maraina amen. Estera toko fahavalo andiny fahenina angatahako an'izay afaka miara-mamaky amiko Estera toko fahavalo ny andininy fahenina rehefa hita zany dia raha tsika vakiana menaran'i Jesosy manao hoe fa ataoko ahoana no fijeryn'ny loza anjo ny fireneko ary ataoko ahoana ny fijery ny fandringanana ny havako verentsika miaraka fa ataoko ahoana no fijery ny loza anjo ny fireneko ary ataoko ahoana ny fijery ny fandringanana ny havako zafady anio manokantsika dia hijery loha hevitra anankiray tondraina ny lohateny hoe ataoko ahoana ny fijery ny loza anjo ny fireneko. Inona no ambaran'Andriamanitra mahakasika ny firenena? Inona no azoko atao mba tsy toy ny loza hitako eto amin'ny fireneko? Raha miresaka firenentsika dia tsy maintsy hitomboka eo amin'ny olona anankiray. Olona anankiray lasa ankonana, ankonana anankiray lasa fianakaviana, fianakaviana anankiray lasa tanàna, ary tanàna anankiray lasa firenena. Amen. Ny voalaza eto amin'ity boky Estera ity dia zavatra nitenenin'ny Estera izay vadin'ny mpanjaka. Nasain'ny Mordekay izay dadatoany nitaiza azy iresaka amin'ny mpanjaka ijery izay azony atao ho amin'ny firenena jiosy izay hiatrika fandringanana. Iverina kelitsika eo amin'ny Estera toko faefatra ny andininy faharoa folo ka hatramin'ny andininy faefatra ambin'ny folo ao aloha kely ao nidinika ny fanaovan'ny Mordekay sy Estera ambara-pahatonga an'ilay fotoana nijoroany Estera ho amin'ny firenena. Izany hoe mila Mordekay manaitra tsika mba hatonga an'izay Estera manatrika eto andray andraikitra ny amin'ny fireneny. Ary izay Mordekay izay dia Jesosy. Amen. Manaitra Jesosy fa misy zavatra napetrany ao anatinao ary misy toerana nametrahany ianao mba tsy hijery fotsiny ianao izay mitranga na hahita fotsiny mety ho fafinaretan'izay efa hiainanao fa hanokatra ny masonao mba hahita ny zavatra hiainan'ny hafa ary hananao fahatsapana fa raha misy zavatra mety raisinao andraikitra ara-potoana dia afaka hanova zavatra be dia be. Hoy ny boky Estera toko faefatra andininy faharoa ambin'ny folo anaran'i Jesosy dia nolazaina tamin'ny Mordekay ny tenin'ny Estera. Ary Mordekay nampitondra valiny amin'ny Estera hoe aza manao anankapo fa ho afaka mihoatra noho ny jiosy rehetra ianao saingy ao an-tranon'ny mpanjaka. Fa raha angina mihitsy ianao amin'izao andro izao dia hisy fahafahana sy famonjena iseho avy amin'ny fitoerana hafa ho an'ny jiosy. Fa ianao sy ny mpianakavindrainao kosa dia haringana ary iza ny mahalala
fa angamba ho amin'izao andro zao mihitsy no nanandratana anao ho amin'ny fanjakana. Amen. Somary nisy adihevitra disadisa kely teo amin'izy mianaka satria zavatra antranga Ester efa vadin'ny mpanjaka, efa niadana, efa nanana ny rehetra. Atao hoe zany angamba ny fahatanterahana nofinofy ho ana vehivavy hoe ho lasa vadiny mpanjaka. Fa rehefa tonga Jesosy dia izay vady omeny tompo anao eo ino no mpanjaka mety aminao. Amen. Misy zavatra mila misokatra ao anatin'ny saina. Fa teto Ester tena niaina rêve. Tonga avy amin'ny Mordekay ohatry ny hoe ny perturbe an'le rêve hoe aza sondrina ianao amin'ny mahavadiny mpanjaka anao, fa tsarovany mahajiosy ianao. Misy jiosy be dehibe ireo ho aringana, ianao tsy manao ninninna, tsy miteny ninninna. Eny tokoa izy mety eritreritra ianao fa ho afaka, fa sanatra avon'izany mety tsy ho afaka eo ianao izy nefa tokony afaka manao zavatra. Mba tsy sinenina, zay mahatonga Paoly milaza teoriana hoe ararotiny fotoana sy ny tombonandro azo anaovany tsoa izy. Zany hoe ny isan'andronao dia tokony ho fotoana ahafahanao manao zavatra tsara anankiray. Ozy Mordekay tahaka an'i Jesosy milaza amintsika andro maraina hoe ataovy izay azonao atao eo amin'io misy ianao io. Tena kaikinao ataovy izay azonao atao hoe eo amin'io misy ianao io e. Amen. Manova zavatra eo amin'ny manodidina anao hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ozy izy Mordekay tamin'ny Ester, aza mangina mitenena zay tokony ho tenenina anovana ny situation. Mordekay tsy niteny tamin'ny Ester hoe teneno ny mpanjaka hoe tsy rariny zao ataonao zao, tsy mety zao ataonao zao. Tsy misy olona manana an'izay droit zay akoatran'izay tendren'Andriamanitra. Tahaka ny mety hoe mpaminany ohatra, raha manaiky le mpanjaka. Raha amin'izao vanim-potoana izao indray dia ny fanamasina no afaka hibitsika sy hamango ny fon'ny mpitondra sy ny mpanapaka na ny tompona andraikitra. Fa eto Mordekay nanaitra aza mangina mitenena izay tokony ho tenenina anovana ny situation. Misy karazana finoana izay nijoroan'ny Mordekay ihany koa azontsika tsoahana eto dia izao ny voalazany hoe tsy maintsy hisy famonjena ho an'ny jiosy. Rehefa nandinika ny tantarany zanak'Israely Mordekay dia namoaka conclusion anankiray izy izay nanampy azy hiatrika ny andavanandrony na dia mpiandry vavahady azy izy. Ozy izy Mordekay, ny jiosy firenena voafidy. Ianao koa andreo tokony isaina, ny kristianina firenena, ataoko hoe firenena, olona voafidy. Dia ozy izy Mordekay, ny zavatra hitako na misy aroloza mitranga dia tsy maintsy surmonten'Andriamanitra amin'ny famonjena foana le izy. Ary ny lalana hiavian'le famonjena dia tsy lalana takatry ny saina. Raha manampina vavahady anankiray amin'ny fahavalo dia vavahady fito no sokafan'Andriamanitra mba hisy le famonjena eo amin'le voafidiny. Zany na tonga ny Mordekay tsy taitra mihitsy. Tonga izy niresaka tamin'ny Ester, ianao ny ao amin'ny fitondranao mba manaova izay tokony atao ianao mba hampety ny fiainan'ny olona. Fa raha tsy anao ianao, misy olona afaka ampiasainy. Tsy any aminao le problème fa Andriamanitra anao foana, fa raha sanatria tsy manaiky ianao. Tsy hoe rehefa tsy eo ianao vao miteny hoe zao ny tokony natao na zao ny tiako atao, dia ny eo dia ataovy izay azo atao. Tonga saina Ester. Ary sofa misy Ester tonga saina. Alleluia. Ozy izy Mordekay, ny famonjena tsy maintsy isy. Ny famonjena ho an'ity firenentsika ity satria mivavaka zasy ianao. Tsika synareo irery no mivavaka, fa misy olona be dehibe ihany mety hita eny amin'ny télé, mety hita eny amin'ny Facebook, mety tsy hita koa. Fa misy olona manana fahaterena ho an'ity firenena ity. Zany mahatonga ny loza tsy tonga dia mitranga eto amin'ity firenena ity. Raha ny tiany devoly dia hisy loza mitatao foana sy loza miatra, fa noho ny amivavaka sy ny fijoroan'Andriamanitra anatin'le vavaka le olona izay mety ho vitsy, tsy voatery ho be dehibe le izy, fa olona mahay manokatra amin'ny fony, olona afaka ampiasa amin'ny fony dia tsy maintsy voasakana foana ny programan'le ratsy. Amen. Ozy izy Mordekay, tsy maintsy isy famonjena ho an'ny jiosy. Tena hoe kaikinao ao anaty zavatra manjoanao io hoe tsy maintsy isy famonjena ho anao hoe ao anatin'ity manjo ny firenena ity hoe tsy maintsy isy famonjena ho an'ity firenena ity hoe tsy maheno tehaka ho an'Andriamanitra.
ozy izy ny Romanina 10:17 minaran'i Jesosy fa izay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no vonjena. Eto Mordekay dia endriky Jesosy manaitra ny Estera mba hijoro, manaitra antsika tsirairay avy mba hijoro. Satria Estera efa afa-po teo amin'ny toerana akaiky ny mpanjaka, fa ho Mordekay saintsainy ny hafa, misaintsaina firenena. Satria izao azo ovaina ny zavatra negatif hita amin'ny masonao io, azon'Andriamanitra vaty io zavatra pozitiva be mihitsiny. Amen. Dao tsika ijery ny asan'ny apôstôly 7 ary ny 9:20. Inona ary ny fandraisan'le fitahiana, le firenena, dia inona ny andrasan'Andriamanitra ao anatin'izay. Ny anaran'i Jesosy, asan'ny apôstôly 7 20. Andriamanitra rehefa nanangana ny zanany dia naniraka azy ho aminareo voalohany, mitahanareo amin'ny fialanareo rehetra amin'ny faharatsianareo isambatan'olona. Ny blessing net voalaza eto amin'ity boky ny asan'ny apôstôly ity dia ny fialanao amin'ny ratsy. Tsy afatrosa fa afaka amin'ny faharatsi-piainana sy faharatsi-panahy ary faharatsi-toetra. Mitahanareo Jesosy amin'ny fialanareo rehetra amin'ny faharatsianareo isambatan'olona. Isan'ny hitahian'Andriamanitra antsika ary havana malala amin'ny Kristy Jesosy dia isika miala amin'ny faharatsiana iainantsika. Matthieu 1:17 minaran'i Jesosy, hoy ny tompo ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe esorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka omena izay firenena mahavokatra ny voany. Andriamanitra mijery firenena mamoaka vokatra. Inona ny vokatra io mason'Andriamanitra moa? Toetra. Ny firenena mamoaka toetra tsara araka an'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra fafana afaka iombona amin'ny fanjakan'Andriamanitra mba hamarana fampahoriana maneran-tany. Miala amin'ny ratsy zany aloha. Zay le mahavokatra ny vo. Miala amin'ny ratsy dia mandray ny toetra an'Andriamanitra mba hahafahan'ilay fanjakan'Andriamanitra mahazo aina hamaranana ny fampahoriana maneran-tany, ampiomanana ny firenena ho tonga mpianatra sy fiangonana tsy misy pentipentina. Ny objectif final izay ampatsiahivinantsika hatrany ao anatin'ity zavatra zarainy ity dia la moisson du Christ. Zay. Ka raha hanangana firenena Andriamanitra, firenena misaina ambabo firenena hafa be dia be ho an'i Kristy. Raha zay ny ao anatinao dia tafa amin'ny firenenao. Raha tsy zay ny ao anatinao dia zay ny ao anatinay. Amen. Ataovy zay ny ao anatinao. Tsy hoe hampiadana ny taranaka faramandimby, tsy ny taranaka ao ny cible an'Andriamanitra fa zao tontolo zao. Satria raha ny taranaka ao dia mety ho tahaka ny Estera ianao, efa vita. Efa vita ny Estera. Fa izy Andriamanitra tsy ny Estera vita, fa ny jiosy rehetra manerana ny empira zay ny feheziny ary takserisesy tamin'izany. Mahita olona andro amaraina misaina lavitra be, manomboka tsy voafetra izy amin'ny taranaka faramandimby amin'ny zafikely safindohalika aratra izay, fa manomboka misaina izy amin'ny mpiray-tanindrazana aminy izay mety manana an Jesosy sy mety mbola tsy manana an Jesosy. Tantara faharoa 7:7 ny anaran'i Jesosy. Raha ny oloko iza hoany ny fepetra anrasan'Andriamanitra eto dia ny olony. Izy tsy miteny hoe raha ny jentilisa no avy eo amiko, tsy miandry jentilisa anantona azy Andriamanitra fa ny olony aloha. Ny olony aloha. Raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako ho avy hanetritena, fanetretena aloha, hivavaka, vavaka pre, hitady ny tavako, hitady ny tavany avy eo, ary hiala amin'ny ratsy fanaony. Io ny asan'ny apôstôly vakintsika teo hoe Jesosy mitahanareo amin'ny fialanareo rehetra amin'ny faharatsianareo isambatan'olona. Ny olona mandray fanapa-kevitra hiala amin'ny ratsy fanaony dia enon'Andriamanitra vavaka. Tsara tsika hivavaka amin'ny firenena, tokony hatao zany, fa mila miala amin'ny ratsy. Mila miala amin'ny ratsy. Tsy vavaka ny manala amin'ny ratsy, fa safidy toana ny vavaka. Tsy vavaka ny mampiala anao amin'ny ratsy, fa ianao mandray safidy avy mivavaka. Ilaina ny vavaka hanosika ny safidinao, fa tsy maintsy mandray
mieripetra ianao hampiasa ny safidinao mitohana n'le vavaka mba hiala amin'le ratsy na nesoran'Andriamanitra anao tsy tokony hiverenanao. Bless ny firenena ao anatin'izay. Alleluia. Le alleluia. Ianao ne tena tafitana ianao io raha miala amin'ny ratsy. Tafitana tsika rehetra raha miala amin'ny ratsy. Tsy miala tsika. Efa eny am-pialana. Mety misy efa afaka. Mety misy mbola tokony ho afahana fa zao efa eny an-dalana aloha. Amen. Sarobidy amin'Andriamanitra ny olona anankiray satria sarobidy amin'Andriamanitra izay olona iray lasa firenena izay. Tsy eo amin'ny andraikitra ianao vao hanova zavatra. Fa amin'ny fampiasana fo ianao dia afaka hanova zavatra. Tsy hoe tsy maintsy miasa ao amin'ny fanjakana ianao vao hanova zavatra. Fa rehefa hampiasa ny fonao ianao an'Andriamanitra dia afaka manova zavatra. Fa zao anefa tsy afaka mitetateta hanova zavatra raha tsy niova aloha. Zay ny mahasarotra ny teny hoe mila miova io olona io. Raha ianao manondro ary mety mbola misy fiovana mbola lavitra ny kitainy hafa. Dia resa be fotsiny ny ambony satria ianao ary mbola tsy miova. Ny réaction nefa matetika réaction ny olona miova tsy mikondane olona mbola tsy miova. Satria mahazo tsara hoe fa nandalo an'izay lalan'izay mila manam-paharetana tsara fotsiny fa rehefa nanomboka ny changement tsy maintsy hifarany tsy maintsy ho parfait io changement io. Enio tsara. Ny organisateur ihany tsy ny organisateur tsy manome tsy ny organisateur hafa zany satria mifampicomprendre. Matoa zay be vava tsy peut organiser. Samy mandray fotsiny. Zany atao ambony tany zany. Atao ve raha vitanao? Aza mijery fotsiny atao izay tokony ataonao. Mijoro tsara fotsiny amin'izay asain'Andriamanitra ataonao. Fa aza faly fotsiny mitsikera. Zany toetra mitsikera zany eno tsara ny fotoana itsikerana tokony fotoana anaovana zavatra. Misy zavatra mila miova. Tsy ny zavatra hitan'ny masitsika fa ny any anatintsika mihitsiny amin'ny mahazanaka Andriamanitra antsika. Rehefa miresaka ankonan'Andriamanitra dia mahita ny ray mpianakaviana izy. Ary rehefa mijery firenen'Andriamanitra dia mijery ny mpitarika ihany koa. Natao hivavaka ho amin'ny mpitarika isika. Tahaka ny natao hivavaka ho an'ny ray mpianakaviana. Fa rehefa mivavaka ho an'ny ray mpianakaviana ianao dia tsy midika hoe tsy natao hivavaka ho an'ny reny mpianakaviana sy ny ankizy. Natao hivavaka ho an'ny reny mpianakaviana sy ny ankizy koa ianao. Ka raha hivavaka ho amin'ny mpitondra ianao dia mila mivavaka ho amin'ny vahoaka koa. Ny alony tiako le maman ihany netiko mivavaka fa le dada loatra tsisy antenaina mihitsy. Zay ve mifinoanao? Zany hoe mbola tsy milatsaka akory ny lohalika dia vitanao fa tsy hiova zany le olona. Dia tena tsy hiova tokoa le olona satria zay mifinoanao. Fa engany mba misy finoana velona sy misokatra eto androany maraina fa ny olona rehetra afaka hiova avokoa. Ary ao anatin'izany tsy le olona eritreretinao zay fa ianao. Amen. Jeremia 18:8-9. Jeremia 9:7 amin'aran'ny Tompo. Nefa raha miala amin'ny ratsy zany firenena ny teneniko zany dia anenenako kosa ny loza izay nikasaiko hamelezako azy ary vetivety kosa dia milaza firenena sy fanjakana ahoroko sy amboleko. Tianao hitsangana aingana ve ny firenenao? Tsy hoe miala amin'ny mpitondra fa miala amin'ny ratsy aloha ny olona rehetra. Mety tsy tiany olona izay teny izay. Fa baiboliny tsy maintsy resahantsika. Amitaka anao zay raha hiteny zavatra ohatran'izay voazizy eto Andriamanitra raha miala amin'ny ratsy nareo. Halleluja. Ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy sitrapon'olombelona. Ny fihevitr'Andriamanitra koa dia tsy fihevitr'olombelona. Aleo miverina ao amin'izay voalaza amin'ny baiboly. Tadio tsara fa Andriamanitra ny mametraka ny olona anankiray amin'ny fitondrana. Ary Andriamanitra koa manala azy. Na hiezaka ohatrin'inona ary ianao. Rehefa ianao no apetrany eo dia ho apetrany eo ianao. Na hiezaka ohatrin'inona ary ianao
ka hoe sorony eo dia miala eo ianao. Vavaka mila tao mba amin'ny fotoana hijoroana eo amin'izay andraikitra nomen'Andriamanitra anao mba ho fifalian'Andriamanitra ny fijoroanao teo amin'ilay andraikitra. Amen. Tena akaikinao Andriamanitra zao mametraka anao eo amin'ny toerana misy ianao androany io dia mijoroa tsara eo amin'ny toerana io Amen. Ohatran'ny ahoana ilay fitahiana ilay voalaza teo ilay hoe miala amin'ny ratsy. Genesis 32:11. Ozy izy Jakoba minaran'i Jesosy, tsy mendrika ho nazy na kely akory aza tamin'ny famindrapo rehetra sy ny fahamarinana rehetra izay nataonao tamiko mpanomponao. Fa tsy nitondra ninninina fa tsy nitehaka ihany aho fony nity ity Jordany ity, nefa ankehitriny efa tonga tobo roa. Nijoro avolombelona teto Jakoba fa rehefa niala tao tokantrano ray aman-dreny izy dia tehana ny mba nentiny. Ary inoko fa tsy anazy akory fa mety any dadany. Fa rehefa nandeha ny fotoana dia lasa fianakaviam-be anankiroa izy feno tamina fananana biby fiompo volamena mpanompo. Tena hoe raha jerevana ety ivelany dia nanam-be Jakoba. Ao amin'ny 9:7 nefa rehefa nitolona tamin'Andriamanitra izy nialina teo Peniela dia izao notenenina amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary hoy ilay anjely avelao andeha fa efa mazava ratsy ny andro. Fa ho kosa Jakoba tsy avelako andeha ianao raha tsy tahianao aho. Ozy izy Jakoba efa manam-be fa mbola tsy izay ilay fitahiana. Ilay ao anatin'ny saina mihitsy vao misaina hoe fitahiana dia misaina fananam-be ny olona. Misy zavatra mila hintsy mifanaraka amin'ny zavatra resahan'ny Baiboly. Izay no mahatonga ny hoe tsy hoe manam-be ilay olona dia voata. Tsy haiko razonareo ilay izy. Azo sa tsy azo? Elio tsara, misy fotoana ny olona misaina fa hoe voata izy dia mba anam-be. Satria mety misaina izy fa ny olona manam-be dia voata. Tsy izay. Teto Jakoba nilaza fa tsy avelako andeha raha tsy tahianao Ary fantatsika ny zavatra nitranga teo fa ny anaran'i Jakoba no novain'Andriamanitra. Miala tany amin'ilay hoe Jakoba, mpamingana, mpamitaka, mpisoloky, navadika Andriamanitra ho Israel, prince de Dieu. Fiovana any anaty. Dia tsika mbola hita lavindany hoe ohatran'ny hoe ilay fiovana any anaty mifandray amin'ilay hoe miala amin'ny ratsy. Inona zany ilay ratsy elana mba ho voata? Exodus 23:25 mianaran'ny tompo manompo anjevana haitsika ty teny ity ao miaramaky miara-miteny ilay izy fa manompo Anjehovahandriamanitra reo dia hitany anao sy ny ranonao izy ary esoriko aminao ny aretiny. Raha ity voalaza amin'ny boky Exodus ity dia tsy ilay sakafo ilay fitahiana fa ilay esorina ilay aretina. Eny tsara hitany anao sy ny ranonao zany hoe ilay sakafo zany efa eo. Fa Andriamanitra avy eo no mitsodrano an'ilay sakafo mba tsy hitondra aretina. Rehefa avy nitolona tamin'Andriamanitra nefa Jakoba nahazo aretina. Nefa voata izy. Inona zany ilay aretina? Ilay aretina zany tsy ilay favoazana eo amin'ny vatana. Ilay izy ilay nivika, tsy iny ilay aretina. Tsy haiko razonareo ve zany. Andriamanitra miteny hoe ho tahiana ny haninao sy ny ranonao, esorina ny aretina. Jakoba avy nitolona, salama tsara niditra teo, mandringa ny ala teo. Inona zany ilay aretina nesorina mba hahafahan'ilay fitahiana mahazo toerana? Suspense. Ary andro amaraina dia ho zarainam-pifaliana zany hoe inona zany ilay aretina? Inona ilay aretina mahazo ny olona tian'Andriamanitra hanasitrana azy? Satria io Jakoba io zany nivika ny fotopeny fa afaka ilay aretina. Inona zany ilay aretina? Deutéronome toko faharoa amin'ny 3:10. Deutéronome chapitre 32 verset 15 mianaran'i Jesosy. Nianatavy Jesosy rona ka nameli-daka. Efa matavy ianao sady voronofo ny vaventy be. Inona ilay aretina? Nafoy an'Andriamanitra izay nanao azy izy. Ahoana ny proof fa sitrana tamin'izay aretina fahafoizana an'Andriamanitra izay Jakoba? Voavika, inona ny réaction voalohany? Namikitra. Afaka tamin'ilay aretina izy.
voatany anina sy ny rano fisotrana ary nesorona tamin'ilay aretina. Nanomboka teo Jakoba tsy nitoko tamin'ny vatany, ny tenany, ny heriny, ny fahatanrany, ny fahaizany, fa tonga dia namikitra tamin'Andriamanitra. Jesosy mitahanareo amin'ny fialanareo amin'ny ratsy rehetra. Inona zany ilay tokony hialana mba ho eto amin'ity firenena ity sy eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy? Ny fitahian'Andriamanitra sy hamaly antsika tahaka an'izay nitranga teo amin'ny fiainan'i Jakoba. Mila miala amin'ny fahafoizana an'Andriamanitra. Eo amin'ilay Deutéronome 32:15 vakina teo io Jesorony io dia anaran'Israely io Jesorony io. Ary Andriamanitra ny teny hoe rehefa nomeko sakafo ianao, rehefa nomeko hanina ianao, rehefa nomeko rano ianao, nena tavy ianao. Tsy any amin'ilay tavy ilay izy, fa ny amin'ilay fahafoizana. Satria misy olona matavy eto fa tsy mafoy an'Andriamanitra. Tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Tsy any amin'ilay angeza ilay izy hoe ny olona matavy zany mafoy an'Andriamanitra. Taire zay taire hoe zareo mafoy. Tsy any ilay izy, fa ilay zavatra ny ainan'i Jesorona dia zao, tao anatin'ilay fahavokisana ny adinony voalohany. Vavaka, sekoly. Sekoly ary bimaraina, ady dia izay ilay adinony. Teo izy Andriamanitra, mila esorony izay aretina mora mahafoy an'Andriamanitra ao anaty fahavokisana sy fahafenoana izay. Androany maraina apetraky ny tompo amin'ny fanontaniana ao amin'ny firenena. Raha ho avy ary ny fotoana ka hanokatra lalàn'Andriamanitra, mbola hifikitra ve ity firenena ity? Zasy ianao hivavaka, mbola hifikitra ilay firenena, satria zasy ianao hijoro, fa isika hifikitra ao an'Andriamanitra. Ninina mitranga, ninina mbola tsy mitranga, hatramin'ny farany, hatrany amin'ny mandrakizay ny fiarahantsika manaraka an Jesosy. Aretina ny fiantsoan'Andriamanitra n'ilay mahafoy azy. Raha manompo ianao izy dia hitany sakafonao, voky ianao, atavy ianao, esoriko ilay aretina. Inona ilay aretina? Ataoko miviky ianao mba hahafahanao mifikitra amiko. Le fivikana eto zany mety fotom-pembolanao no kitiany mba hahafahanao mifikitra aminy. Le objectif an'Andriamanitra tsy ianao arary ao anatin'ilay tsisy vola, fa ianao hifikitra aminy ao amin'ilay tsisy vola. Nitiavan'Andriamanitra anatin'ilay fotoana tsisy vola io zany. Tsara ny Andriamanitra ao mpanao ny tsara ny izy. Tsy ianao mijaly eny ny tiany ho hita, fa ianao tsy mampijalian'io hiaraka aminy. Zay ny programan'Andriamanitra. Afaka ve ilay aretina teo amin'ny Jakoba? Afaka. Vao mivika ilay fotope, tsy niteny izy hoe aiza ilay tehana teo, fa tonga dia Andriamanitra no mifikiriny. Tsy niantso izy hoe mama, fa tonga dia Andriamanitra no mifikiriny. Raha zay ianao manana réflexe to dia mora mifikitra amin'Andriamanitra. Zay mitranga eo mitranga fa to dia ataovy aingana be ny fisokafany ao anatinao amikitra amin'Andriamanitra. Aretina ny fahafoizana an'Andriamanitra ao anaty fahavokisana. Zay mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe manompo, ho tahina ilay sakafo satria ho asiako tsodrano ilay sakafo mba hatserovanao anatin'ilay fotoana isakafoanana, fa zany manome sakafo, zany mampahavoky anao, zany miantoka anao, tsy tokony hiala amiko ianao. Ary ozy izy Jesosy eo amin'ny jaonakaizy, raha tafasaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Io fahafoizana io dia mitondra fahoriana indrindra. Tsara toko faharoa 4:4 ka hatramin'ny 5:10 amin'aran'i Jesosy. Dia nirehatra tamin'ny Israely ny fahatezeran'i Jehovah, fa manao koa Andriamanitra nitezitra, ka natolony teo an-tanany mpamabo izay namabo azy izy, Andriamanitra mihitsy nanolotra, ary namidiny eo an-tanany fahavalony manodidina azy, ka tsy nahajanona teo anoloan'ny fahavalony intsony. 5:10 nataiza ny voany, dia namely azy ny tanan'i Jehovah ka nampahory azy, arak'izay efa nilazain'i Jehovah sy arak'izay efa nianianany taminy, ka dia ory indrindra izy. Ny fahoriana indrindra dia teraka avy amina fahafoizana an'Andriamanitra indrindra. Azo farana an'izany. Bokin'i Jakoba miteny misy azo fahoriana ve? Aoka izy hivavaka. Ny fanesorana fahoriana zany dia fiverenana amin'Andriamanitra. Fanesorana fahoriana, vavaka,
iverenanao amin'Andriamanitra. Tandremana satria Solomona rehefa tsy niambina dia nahafoy an'Andriamanitra tanaty fahabetsahana ohatra n'le Deutéronomia mihitsy hoe natavy any ry Jesorona dia namely daka. Le Andriamanitra name volamena indray no nome Solomona lamosina dia lasa nieritreritra izy fa mifahendreny indray hono nahatonga azy numéro 1. Toy izy Andriamanitra hoe tsy izay ka. Mizavatra mahavariana. Tsy nesorin'Andriamanitra ny volamena teo amin'ny Solomona. Tsy nesorin'Andriamanitra ny fanjakana. Tsy nesorin'Andriamanitra ny fahendreny. Fa nesorin'Andriamanitra ny fanatrehany. Izy Andriamanitra io ny tianao. Io mahatery anao io volo io. Tazomy ary eo hoe. Dia fantatreo zavatra niainan'ny Solomona. Zao ny zavatra mba nisoratany. Hananako ny zavatra rehetra. Nandramako ny zavatra rehetra. Azoko atao ny zavatra rehetra. Hory reto zava-pony izany. Fantatrao ve? Rehefa tsy eo Andriamanitra, tsisy dikany io. Nanandrana an'izany nirediredry mihitsy ny Solomona manoatra an'izany eo amin'ny boky mpitoroteny sy obolana. Rehefa mandinika ny zavatra rehetra, mitovy ihany manjo marina sy meloka. Ianao meloka rery eo dia tadavinao mitovy fa maninona miteniteny foana ohatr'izany? Satria maninona? Miala Andriamanitra. Andriamanitra anie eno tsara, tsy nesory ny fanosorana, tsy nesory ny fanjakana, tsy nahonga ny Solomona, tsy nesory ny volamena. Tsy hoe maty daholo ny vadiny 900. Ireo vehivavy ireo mampalahelo kely vao fitaka Solomona. Ny anarandreo tsisy fatany akory. Numéro ny mba zany ve dia fiainana hoe mivadinao tsy mifantatra ny anarandreo fa numéro ny amantarana anao. Marina fa nambady mpanjaka fa tsy hitanareo amin'izay ve le izy? Tsy niaina any ireo vehivavy ireo e. Nijaly any ireo vehivavy ireo e. Tsy nesorin'Andriamanitra zany. Ny zavatra nesorin'Andriamanitra dia ny présence fotsiny. Dia ny zavatra tsy nampoizin'ny Solomona. Aika nahatonga an'ilay fiadanana ny ainany tsy avy amin'ny zavatra hitany, tsy amin'ny zavatra nananany, tsy amin'ny zavatra teo aminy, tsy ny fahefanana nanany, tsy hoe roi izy, tsy hoe izay tiany dia azony, izay vehivavy tiliany dia azony, tsy tanika ilay fiadanana fa Andriamanitra teo aminy. Aza vela hiala Andriamanitra. Zanga mampiala azy. Misy fotoana ny zavatra ataonao mampiala azoko. Amin'ny zavatra ataony ilay izy. Tiany mpanota Andriamanitra fa tsy tia fahotana izy. Le personne ny tiany fa ny zavatra ataony olo raha mbola ty fahotana tsy mety aminy. Ka Jesosy mato antsika. Efa mato antsika izy dia mbola vonoina ho antsika koa zao ve? Aleo mijoro. Tokony atsapitsika eto amin'ny firenentsika. Anao fanamby sy voady fa tsy hafoy an'Andriamanitra mandrakizay. Ary zay teo mpanahy mahatoky tsy miala amin'Andriamanitra izay izay le fitahiana. Ny tena marina hoe tsy misy fananana izany ka anao hoe ny ainao rery ny fanananao. Vérité biblika averina kely androany maraina. Zanakao tsy anao. Taovy mahita ny tiana fotsiny eny hoe hitanao tsara. Miara-misakafo tsika raha taona tsy afaka fa misy devoir d'étude. Dia ianao moa zany efa teo ihany nandalo dia mifona amin'ny tompo hoe izay nafafy teny jenjaina. Ny tiako tenenina na nivadinao ary tsy anao. Any Jesosy zanako koa tsy anao. Fa exemple nomeko teo hoe zanakao rehefa avy ny fotoana tokony an-tokantrano izy dia ho any amin'ny tokantrano izy dia ohatr'izay hatrany hatrany. Zavatra anankiray ihany ny antsika, ny anao, ny antsika sy nareo. Ny ainao, zay rery. Ny amanao rery no anao. Ataonao inona zany io aminy io? Ataonao zay fotsiny ve? Ao amin'io aminy io safidy, ataonao inona safidinao? Ao amin'io aminy io fanapahan-kevitra, ataonao hoana ny décision-nao? Aza maivanina zany. Isan'andro no mila mandray décision tsara, tandremo sao dia 10 décision fa ny andro anankiray lasa herinandro, lasa ray volana, lasa heritaona, lasa folo taona, lasa siècle ray. Hozy Jesosy hoe Matthieu 16:26. Fa inona ny soa azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny ainy. Ary inona nomen'ny olona ho takalo ny ainy. Eto Jesosy miresaka momba ny valeur ambony lavitra noho ny zavatra anananao dia ny ainao tokony ho voavonjy.
ambony noho ny fananam-be sy ny fahavokisam-be, ambony noho ny fahafampo, ambony noho ny confort matériel ny ainao. Tsy nahatondra ninninina eto ambony tany tsika ary tsy hatondra ninninina miala eto izy Paoly apôstôly. Ka tandremo sao dia mampanotanao ny zavatry ny tany. Aiza ho aiza ny aim-panahinao. Zay ny tenenin'ny pasteur teo aloha teo, aiza ho aiza ny famakiana baiboly, ny vavaka. Aza sy ny excuse na ririnina. Ririnina iverina foana amin'ny heritao dia sy ririnina indray. Dia rehefa tonga indray masoandro mafana loatra dia tsy mahavavaka inona ry te. Rehefa ririnina tsy mahavavaka mamangatsika. Rehefa mafana be tsy mahavavaka mafana be. Tsy tokony ohatr'izay, tokony mahavita mivavaka foana satria fiainantsika ilay vavaka. Tsy misy manan-danja mihoatra noho ny ainao amin'izay fanananao heverinao fa anao. Tsy mampaninina ihany koa na tsy manana ninninina azy ianao fa voavonjy ny ainao. Tsy izay manan-javatra maro nefa veriny ny ainy. Tsy maninona koa raha manam-be ianao fa voavonjy ny ainao. Tsy any amin'ilay isam-pananana ilay izy fa anatin'ilay aina mihitsy, lasaiza ilay aina. Misy olona mahazaka fananan-be, arakaraky ny ananam-be maka izy mivavaka, zakany izany ilay izy. Misy olona tsy mbola mahazaka fa eny an-dalam-pahazakana izy. Vao miakatra kely fotsiny fafahana io dia efa tsy tonga mivavaka izy, mbola eny an-dalana izy izany. Tsy haiko azontsika ve? Tsy any amin'ilay hoe vola, fananana, karama, promotion, manaraka iny rehefa hitan'Andriamanitra fa tsy hanozongozona ny fiainam-panahinao sy ny fiombonanao aminy. Tandremo sao dia mifaniriana anam-be ny mahavery ny aina. Satria ny baiboly dia miteny fa ny olona mahay maiky ny anan-karena hozy izy dia tsy maintsy ho latsaka mifandriky ny fakam-panahy. Tsy maintsy. Ny fahafoizana an'Andriamanitra ihany koa nefa araka ny lesona efa hitantsika tamin'ny 3 na 4 semaine lasa, ny miala amin'Andriamanitra dia midika miala amin'ny finoana. Izany hoe endriky ny tsy finoana. Ny miala amin'ny ratsy voalohany mba hahatonga an'ilay fitahian'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, amin'ny maha-olona, mankonina sy amin'ny firenenantsika izany dia miala amin'ny fahafoizana an'Andriamanitra. Tsy tokony hahafoy an'Andriamanitra ianao sy izao. Avereny hoe tsy mahafoy an'Andriamanitra izany aho hoe. Arahako akaiky ny fiainako hoe, ny fiainam-panahiko hoe, fa tsy hahafoy an'Andriamanitra izany aho hoe. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mila miala ihany koa amin'ny fiankinana amin'ny fitaovana na ihany koa amin'ny materialisme. Raha materialiste Jakoba dia tsy nila nitolona izany izy ahazo tamin'Andriamanitra satria efa nahazo arisiko. Tsy mila tolona izany ny eo an-tany ary betsaka ko. Ny ankabeazan'ny olona izay nomen'Andriamanitra fahabetsahana anaty baiboly dia olona tsy mivaky loha amin'ny resaka materiel. Solomona zao tsy nangataka materiel fa fahendrena hahalala ny ratsy ny tsara. Zakan'ny Solomona ny resaka volamena fa ny resaka vehivavy tsy zakany. Azo areo amin'izay ilay izy. Dikan'izay tany amin'ilay zakany nomen'Andriamanitra. Hitan'Andriamanitra tsy hahavery azy ny resaka volamena dia nomen'Andriamanitra. Ay Solomona kay nahazaka resaka volamena fa tsy nahazaka resaka vehivavy. Ozy izy ao ampanjaka voalohany toko 7:7 minaran'i Jesosy, omeo ampanomponao saina malady hoentiko mitsara ny olonao, ahaizako manavaka ny sosiny ratsy. Fa iza moa no mahay mitsara izao olonao betsaka izao. Ary dia nomen'Andriamanitra arena tsy nangatahany Solomona. Ary fomba fijery tena mazava be avy amin'Andriamanitra izany fa tsy tokony hankina amin'ny fitaovana isika na dia ilaina azy amin'ny fitaovana. Ninninona fitaovana misy dia azontsika hamitana zavatra izany. Tsy tokony ho sakana tsy havitana zavatra amin'ny fitaovana tsy misy. Eo amin'izay misy afaka manomboka, afaka mahavita, dia ilay zavatra vita ny zava-dehibe. Mazava ve? Obolona 28:20 naran'ny tompo. Ny olona mahatoky tokoa dia ho be fitahiana, fa izay mahay te hanan-karena dia tsy maintsy ho elohany. Luc 12:15. Mitandremaka miarovan-tena mba tsy ho azon'ny fieremana ianareo. Fa ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny habetsahany zavatra nanany. Tsy ao ambadiky ny fananana ny valeuranao, fa ny communionanao amin'Andriamanitra no mitondra ny fiainanao. Timoty 2:1-5. Ary izay te hanan-karena dia latsaka ny fakam-panahy sy ny fandrika ary ny filana maro tsy misy antony sady mandratra, izay mandetika ny olona amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana. Raha misy izany mitondra ny olona amin'ny fahaverezana fa izay tsy fantany dia ny olona te hanan-karena. Izay no mahatonga antsika tsy tokony isaina te hanan-karena.
dia ahoana fotsiny zany pastera tena hiaritra be amin'izao fotsiny ve ny fiaretana tsy hoe miaritra anaty fahantrany ianao fa miaritra ao amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Misy karazana toetra nasehon'Andriamanitra hoe ohatr'izao tsika ry zanako dia natao handeha ao anatin'izay toetra izay zasy ianao. Tsy mitsiriritra dia mianatra, tsy mitsiriritra. Tsy mialina dia mianatra, miaina an'izany, tsy mialina. Tsy tokony isaina hoe te hanan-karena raha vao zay matsosa izy, ozy izy ny mpandinika sy nanoratra amin'ny Baiboly dia raha tsy fiafara ny olona te hanan-karena. Ary le arenana angoniny koa tsy tsara fiafara. Olona mahatokony tenen'ny boky ny bolana teo na amin'ny travailler fidélité fotsiny manaraka ho azy ny zavatra rehetra. Ary angamody izay nampianaran'i Jesosy izay matoky amin'ny kely tendrena mpanapaka amin'ny be. Tsy anjaranao no miketrika mba ho any amin'ny be, tonga ho azy any amin'ny be ianao rehefa matoky anao amin'izay kely misy androany. Matoky fotsiny fidèle. Mazava ho azy dikany hoe fidèle, fidèle amin'ny vadinao ianao, fidèle amin'ny pasteur anao, fidèle amin'ny firenenao, fidèle amin'Andriamanitra. Alléluia. Fidèle amin'izay misy eo amin'ny fiainanao. Ny arena tsy natao angonina. Ny arena tsy fanangona. Fa ny arena natao hozaraina. Karaha zay zany eritreretina hoe anangom-be atao inona? Kefa hoe tsy hoentina ary ioko. Dia tsika isaintsaina hoe andeha any Betafy rapy izy dia za hitondra kakapigeon fa tsy hohanina. Atao inona? Mahafeno entana fotsiny io. Dia ohatr'izay koa ilay izy. Anangona inona eto ambony tany ianao nefa tsy hoentina any amin'ny fiainana ankoatra akory. Dikan'izay tsy natao angonina io fa natao hozaraina sy natao ho ampiasaina. Nampiasaina amin'inona? Na ho ampiasaina ao amin'ny programma an'Andriamanitra. Fa inona ilay programma an'Andriamanitra? La moisson du Christ. Raha mifamatotra amin'ny fijinjan'i Kristy ny ao anatin'ny fonao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia miarabanao fa hiasa Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Amen. Arena be tsy natao haverenao sady hamonjena ny hafa. Arena sy fananana tsy hampialanao amin'ny fitiavan'i Kristy, tsy hampialanao amin'ny toetra an'Andriamanitra, tsy hampanotanao, tsy hampanotanao amin'ny fijangajangana sy ny fireharehana. Tadio fa Jesosy dia zanaka nankasitrahan'Andriamanitra, vita batisa teo amin'ny tendrombohitry ny fiovantare Matthieu 17. Izy ny zanaka malalaka izay sitrako, tena sitraka Andriamanitra Jesosy. Nefa Jesosy nijoro avolombelona fa tsy nanana fananana hita maso izy. Enina dia izay antrihana ny lohany azy dia tsy nananana, nefa izy nankasitrahana. Izy zany no ankasitrahana, tsy izay manam-be. Tsy izay manam-be no ankasitrahana. Izay mahadiso ny compétition mission mety samy fiangonana na samy asan'Andriamanitra na samy mpanompon'Andriamanitra hoe vao mifandray dia firy ny jetinao. Sisy diran'isany avion. Misy olona any mety avion fa tsy manana ninina satria izay tonga eo aminy dia alefa l'évangélisation daholo. Tena lizany misy zavatra disony amin'ilay fotom-pisaina hiatrehan'ny olona fiainany. Fitsarana tsy marina ary fitsarana diso ilay izy. Eto ny zanak'Andriamanitra nankasitrahana, tsy hoe zanak'Andriamanitra manam-be. Reny ny tena zanak'Andriamanitra. Ndre misy olona ny tena sady modeste no discret fa tena zanak'Andriamanitra tsy mahay manota. Misy olona indray hany heverina fa zanak'Andriamanitra tena hoe mihaja be ny fijery azy hono. Fa tena tsy lahitra mihitsy ny fijangajangana. Lainga sy ny corruption moa zany dia efa tsy tenenina intsony. Fa zanak'Andriamanitra hono izy Tsy ohatr'izay ilay zanak'Andriamanitra. Tsy hita ty ivelany. Fa hitan'Andriamanitra ao anaty. Ary amin'ny resaka ny sy mifanerasera amin'ilay olona ianao dia horenao amin'ny fiainany. Raha zanak'Andriamanitra tokoa izy na tsy zanak'Andriamanitra. Satria ny zanak'Andriamanitra izy dia tsy mahay manota. Dikan'izay tsy natao hakivo zany izay fananana misy eo aminao. Na kely io na betsaka. Raha kely io mahireza. Raha betsaka io tandremo. Kanefa Jesosy miteny matoky amin'ny kely. Tendrena mpanapaka amin'ny be. Aza vela akasika amin'ny fiainam-panahinao izay misy eo aminao. Ny zanak'Andriamanitra tsy aseho amin'ny possession, tsy aseho amin'ny fananana, fa aseho amin'ny fahamasinana. Romaina 9:4. Naseho tamin'ny kely ho zanak'Andriamanitra araka amin'ny fahamasinana. Naseho tamin'ny kely ho zanak'Andriamanitra Jesosy amin'ny fahamasinana, amin'ny fahamasinana, amin'ny fahamasinana. Ka tsy haiko hoe manao sipa ve fahamasinana. Nefa manambady. Tsy fahamasinana zany, dikan'izay tsy zanak'Andriamanitra zany. Dikan'izay tsy tafiditra ao tranon'ny ray zany. Alolo atao mahitsy be ohatr'izay ilay izy.
aza atao an'izany pastera fa ny famindram-pony Jesosy mandrakitra anao treo amin'ny fitsarana fa vao mikadona ny fitsarana dia ny dossier anao no mivoaka fa tsy ny famindram-pon'Andriamanitra. Ary ny dossier dia hoe tia mivady ny ekenao araboady araka ny peratra. Izy ty kosinina anay nga izy angazonao atao an'izany. Mpiara mivavaka aseho amin'ny fahamasinana. Ka ilay izy ny pastera tsy resy fa minana tsy resy. Ary minana tsy resena ary azo resena. Miainao tsara ve ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta e? Azo resena. Tana mivavaka sy miombona tsara amin'Andriamanitra. Raha fantatrao fa tsy hampiditra anao ny an-danitra io, raha fantatrao fa mampalelo an'Andriamanitra io, dia mahavita mandray décision ianao. Misy ny lanitra. Marina fa hoe ho lasa lavitra ny fireneny, ho tafavoaka hoe number 1, hitranga daholo izany. Fa raha tonga Jesosy dia eo Madagasikara, lasitsika. Mazava e? Tsisy mamaly, tsisy miteny intsony. Alléluia. Tsy possession no andrasan'Andriamanitra fa communion. Tsy ianao manan-javatra fa ianao manana an'Andriamanitra. Ary indrindra Andriamanitra manana anao. Ny application izay dia izao, an Jesosy ny tenanao. Nomena teny ianao fa tsy tompony. Manan-tsafidy ianao fa tsy tompony safidy. Mifanakao mety mipetaka aminao fa tsy ianao. Zafady. Zaranao rio tsy lesorin'Andriamanitra hoe ny masonao avelakonao fa io zavatra anankiray hoe ongotaka io. Mbola navelany teo aminao io fa tsy natao ampiasainao amin'izay tianao. Manatompo io. Jesosy ny tompony io. Ary navelany safidinao mba haneho ny fitiavanao azy sy ny fanajanao azy io. Tompo, reto mivataka sy momba fa ampiasaiko ireo ho voninahitra ny anaranao. Anao ny sitraponao. Amen. Rehefa nisy fifazam-panahy tany Espagne tamin'ny taona 1400 mahery tany hoany dia lasa nisy révolution be nitranga teo amin'ilay firenena. Ary nisitraka fanambinana tamin'ny fanangonana volamena tsisy ohatr'izany zareo tamin'izany. Ary tena nanjaka sy nanapaka izany empire espagnol izany tamin'izany. Ary nivokatra izany mandraka androany dia ny Amérique du Sud ray manontolo iny manomboka eo Meksika midina izany hoe Amérique centrale sy nidina. Ngeza izany tamin'izany. Fa rehefa nanomboka nanadino an'Andriamanitra dia netola rehefa mirapiratana ilay empire espagnol. Satria tsy ao amin'ilay possession ilay izy fa ao amin'ny communion ilay izy. Tao aorianan'izay nisy fifoazana indray tao France dia nisy révolution agricole natanjaka izany. Fa rehefa adino Andriamanitra dia netola indray izay empire izay. Dia nisy fifoazana indray tao Angleterre dia nisy révolution industrielle indray natanjaka izany. Fa rehefa adino indray Andriamanitra tsy haiko tsy mety mahay mandre lesona izany ilay olona nareo tsy maharemarika an'izany. Tsy mahay mandre efa io hita fa makany anaty lavaka io dia mbola izay dia mbola mandeha. Efa teneniny hoe poteau, efa teneniny hoe poteau ny efa rahany io. Dia mbola mandeha any tsisy an'izany ireny tsy mahay milomano ireny. Dia mahavadina fa rehefa tonga eo nefa ianao dia poteau nidonany lohany teo aloha ihany no hidonany lohan'ilay taty aoriana satria ireo poteau ireo no atao hoe andry ny tany sy fondation an-tany ary pilier ny lanitra mipetraka foana ireo tsy mizingizina mihitsy ireo fa ny olona no mizingizina mandeha makany manandrakandrana hoe zay ray mafy na ny karandohako na rangaha. Inona tiako tenenina rehefa miteny Andriamanitra hoe azy idirana io fa taolana tena akaikinao dia taolana izay hoe. Rehefa miteny Andriamanitra hoe aza miroboka ao fa fotaka tenena akaikinao fotaka izay hoe. Nefa mijery ianao ohatran'ny piscine 5 étoiles. Tena mahafinaritra be. Tena marina mafy raha miroboka ao adiniko daholo ny sorisory rehetra. Andriamanitra miteny aza miroboka ao fa fotaka io. Fotaka misy voainoana be ao. Ary io zavatra hitanao io tsy voninkazo fa nifiny. Nify misokatra ohatr'izao dia mbola miroboka ihany nefa ny olona. Zavatra mahafinaritra nefa rehefa miroboka ilay olona ka miantso vonjy dia mahavarina. Mbola midina foana Jesosy mamonjy io olona io. Tsy andry lozy tsika vao ahita ny tompo. Fa ao anatin'ny fiadanana izay efa mba omeny dia ajao ny fisiny sy ny fanatrehany eo amin'ny fiainanao. Amen.
Ny atao hoe materialista dia toy reto ny fahatsapany. Mahazo aina rehefa mitombo materiel. Mametraka izy fa sambatra kokoa raha mahazo materiel. Tahaka ny hoe misy telefonina vaovao mivoaka ka tena iny mihitsy no fahasambarana faratapony raha azony. Ary tena tsy mahazo aina mihitsy izy raha tsy tonga iny telefonina vaovao iny. Nefa iny telefonina vaovao iny dia afaka hiantsona telefony ohatran'ilay ananany, afaka andefasana SMS ohatran'ilay ananany, afaka kanasara ohatran'ny efa ilay ananany ihany, afaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ny olona materialista dia mitoky amin'ny materiel, manenjika ny anam-be, manenjika ny ampitombo be izay misy eo an-tanana. Mametraka hoe Jesosy ny tompon'ny zavatra rehetra. Adinony fa ny tompon'ny zavatra rehetra tsy nanana dia izay anitrihana ny lohany ary. Alleluia. Dia mino fa misy fahatongavan-tsaina vaovao indray androany maraina ho voninahitr'Andriamanitra. Amen. Izay no resantsika androany mahakasika ny firenena. Miala amin'ny fahafoizana an'Andriamanitra. Miala amin'ny fiankinana amam-pitaovana. Miala amin'ny fahafoizana an'Andriamanitra. Andriamanitra hitondra, Andriamanitra hitarika, Andriamanitra hanao zavatra faran'izay goavana, fa manao fanamby kosa isika tsy hiala aminy. Amen. Ary tsy navelany ankoa isika hiankina amin'izay fananana sy fitaovana misy. Taontsika hitsangana me voninahitra ny Tompo sy hisaotra azy. Ankasitrahana iray aminaran'i Jesosy. Ny fotoana androany maraina nafahanay niverina teo tongotrao. Tsapanay loatra ny vesatra mahakasika ny firenenay. Nefa ny lohan'ny isaintsainay firenena dia tianao hatrany izay andiny tena. Fa izahay no mamolavola ny mahafirenena ny firenena. Rehefa miova ny zanak'Andriamanitra tsirairay avy isa-tokantrano dia miova ho azy ihany koa ilay firenena. Tsarovy ny zanaka tsirairay avy aorian'izao fotoana izao. Anana fahatsapana fa rehefa tonga ianao Jesosy dia nitahanay mba hafahanay miala amin'ny faharatsiana rehetra. Ary isan'ny karazana faharatsiana tianao ialanay dia ilay aretina tahaka an'izay nanjohan'i Jesorona ny anatavy dia namely daka. Tao anaty fahafelona sy fahavokara ny nanadinoany ianao. Tonga izay miverina Tompo miantso ny famindraponao tokoa ho anay ary indrindra ho amin'ny firenenay. Miasa foana ianao fa misy fotoana nefa izahay manadino fa ianao ny tompon'antoka tao anatin'ireny asa mahafinaritra be teto amin'ny firenena ireny. Aoka hisy fiovana, fitsibadiana, fiverenana amin'izany fototra ahafahana tena miraikitra sy miombona aminao izany manomboka androany maraina. Fa ngio mpitondra anay Tompo, ny tompona andraikitra rehetra, ny mpiara-miasa aminy, ny vahoaka, ny mpitondra fivavahana sy ny mpanomponao, mba hatsapa ny asaribidin'ny fiombonana aminao, tsy hisaraka aminao, tsy hiala aminao, amin'ny anaran'i Jesosy. Mankasitraka ianao koa izay fa nampatsivinao androany fa tsy natao hiankina amin'ny fitaovana, tsy natao hiankina amin'ny zavatra hitan'ny maso. Afaka hiasa ao anatin'izay misy ny fahasoavanao manohana anay. Vonjeo Jesosy ny firenenay ary hita eo ankoa izy rehetra manatrika an'ity fotoana ity. Eo amin'io manjoa azy io dia aoka ho fotoana ahafahany manomboka vaovao ny andro vaovao androany. Anana ny fahatsapana fa mahasarotiny ianao dia izahay miala aminao. Fa rehefa mahavita mampiasa safidy kosa reto zanako tsirairay avy reto, zaho anatiny, ampiasa safidy izay mba tsy ala aminao ninona mitranga sy tsy mitranga dia hifandray amin'ny fankasitrahanao izay. Ary indrindra mianatra tsy hiankina amina materiel, tsy hoe hitady fahasambarana ao anatina materiel, fa mahatsapa fahafelona kosa satria efa eo amin'ny fiainana ianao. Aoka isy fanasitrana andro maraina, aoka isy fanafahana, aoka isy lalana hisokatra vavahady mety efa ankatona ela, mba hisokatra amin'izay satria mahafantatra ny tokony ataony avy amin'izay afatra napetraka teo ambava-mpanomponao indray ny tsiraray avy andro maraina. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Mahazo toerana vetivety ary manao fanatintsika voninahitry ny Tompo toy izay ny fotoanantsika androany minao fa mandray noty tsika. Amen. Dia manaraka akaiky tsara hoe inona ny zavatra nitenen'i Jesosy androany. Zavatra nitenen'ny androany manompo an'i Jehovah-Andriamanitra ao dia hitahany ny haninao sy ny ranonao izy ary esorina ny aretina. Ilay aretina ny esorina ny Jakoba maika ny vika ny fotopeny. Fa voalaza ao amin'ny Deutéronome azy vakiana
fa rehefa niaina tao anaty fahafelona sy fahabetsahana izy jesorona izay Israely dia namelodaka, zany hoe nanipaka an'Andriamanitra. Zay aretin'izay mihitsy ilay tian'Andriamanitra hoe sorona rehefa tonga eo aminy ianao. Amen. Aza mahafoy an'Andriamanitra izany. Tsy mampety antsika ny mahafoy an'Andriamanitra. Raha ho akaiky isa-maraina ny fiainam-panahinao aza vela ho isan'ny olona voafandriky ny devoly ka hiala amin'Andriamanitra satria novaliany tamin'ny zavatra anankiray izay mety ho isan'ny nofonofonao. Amen. Possible ny rêve. Possible zany. Fa ataovy mifamatotra amin'ny fiainam-panahinao miombona amin'Andriamanitra. Amen. Dia le faharoana amin'ny tompo remarque antsika androany ihany koa dia tsy natao hiankina amin'ny fitaovantsika na dia ilaina aza amin'ny fitaovana. Amen. Le fametrahantsika fo mihitsy tsy tian'Andriamanitra ametra ny zavatra azon'Andriamanitra atao avy amin'izay fitaovana voafetra eo an-tanantsika. Zay mahatonga ny hoe ny zavatra ilaintsika tsy materiel. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Tsangana. Tena mitsangana amin'izay fa tsy tsodrano. Tia amin'izay ilay tsodrano. Tsangana dia miazava. Efa miposaka aminao ny voninahitra Jehovah. Tonoina amin'anaran'i Jesosy ny fahatsapa tena, fahatongava-tsaina, fifoazan'ny fanahinao fa tsy natao hisaraka amin'Andriamanitra ianao. Mahita fa manomboka androany maraina hibitsika ny fanamasina hampatsiaro anao. Fa Solomona nomeny be dia nafoy azy. Ary manantena Andriamanitra fa hijoro ianao ka homeny be tsy hafoy azy. Mahita amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo fa izay aretina fahafoizana an'Andriamanitra izay, satria izay no nasain'ny toriana androany maraina dia tononona amin'ny fanasitranana amin'izay karazana aretina tsy tamaso tsy tetỳ ivelany fa mety ao anaty lalina mifamatotra amin'ny fo ao manomboka androany maraina tanteraka ny fijoroanao tsy hiala amin'Andriamanitra izany intsony ninona hita ny masonao, na mandalo fisina be, na mandalo tsy fisina tampoka, na mandalo fahafenona, na mety misy fahafoanana dia tsy ho anto ho vitanao. Zay le izy zay. Ho vitanao no misurmonter an'izany rehetra izany fa ho vitanao mametraka hoe ny fanarahako anao Jesosy tsisy hampisaraka amin'ny fitiavanao sy ny fitiavako anao. Tononona fahatanteran'izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tononona ihany koa ny fisarahan'ny ainao amin'ny materiel. Manomboka androany maraina ho vangin'Andriamanitra ny momba anao manontolo sy ny fandresen-dahatra ao ahaizanao miaina tsy miankina amin'ny fitaovana ary hanohanan'Andriamanitra anao havita zavatra ho an'Andriamanitra amin'izay fitaovana misy ao an-tananao na dia amaivanin'ny olona ho kely ary zany ho lasa lavitra io satria na dia kely aza ny fiandohanao ho lehibe indrindra ny fiafaranao amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy any Nazareta. Voatahinao amin'ny anaran'i Jesosy tain'Andriamanitra ny ankonanao mivady aman-janaka, ny asa, ny fahasalamanao, fiainam-panahinao, ny fiainam-bavaka, ny fanomponao sy ny fanoloran-tenanao rovana tsy hanatsiny ny fanahinao, ny ainao sy ny vatanao. Ambara-piavian'i Jesosy hitsena sy hampanjavona ny fiangonana tsy hisy petipentina. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zarao fahasoavana, fahasoavan'Andriamanitra ny maty izao fahasoavan'Andriamanitra ny maty izao anareo. Amen.